Koko daholo izay Madagasikara vaovao tsara ihany amenarenareo dia hoe viagra osikila aloha miakatra kely ve ny tanana izay ihany tsy atao lavabe ilay izy viagra tokadratsy resahako aloha ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny aretim-po ary manana olana amin'ny aretin-naty dia tsy mahazo mihinana indray lehilahy fa tonga dia tapaka lalandray miasa viagra dia manao izay ampikorianany rano mialohan'ny lelo moa izany mazava ho azy satria izay ny ilana anazy inona ihany koa ny voka-dratsiny dia marary an-doha lava na reraka na tsy reraka dia mahatsara marary an-doha lava ary ny tarehy dia potiky ny tandra be dia be ny lehibe moa matetika izany tsy misy an'ilay tandra moa ny filazana azy fa raha matetika ampihinana viagra ianao dia feno tandra be dia be ny tarehanao rehetrarehetra iny ary marary kibolava izay ny voka-dratsiny mandritra lelo indray maharitra eo amin'ny adiny 4 adiny 5 eo ialahy raha mihinana ilay izy eo ihany koa mialohan'ny hihinanana azy raha ohatra ka hoe tiana hatanjaka ilay izy dia tsy mahazo manao sakafo voky be loatra satria manjary tsy miasa ilay izy dia inona koa dia roviana ary ny tokony hihinana azy adiny iray mialohan'ny lely eo izany na tsy azakadiny tsara hoe adiny iray levona tsara ilay izy dia ho azavaiko anareo izany isika mbola firenena mahantra mbola mahantra Madagasikara ary ny zavatra tonga eto Madagasikara dia aleo zava handresaka fa tsy misy originaly na akanjo na kiraro na telefona na lamaody rehetrarehetra hoe nahazo Samsung nahazo iPhone isika mbola firenena mahantra ny entana rehetrarehetra hoe avy any an-dafy tonga eto amintsika dia triage izay ilay fitenena dia efa any amin'ny seconde any raha misy ny original tsy original ny azontsika fa ato amin'ilay fosika amin'ny mahaleo olona mbola andalam-pandrosoana antsika ho an'ny fanafody misy ilay minapina fanafody be ireny na lehilahy vehivavy tsy tsara hohanina matetika ireny fa mamotika ho an'ny vehivavy sao ilay lazaiko hoe fanabeazana isany totika na totika tsy miteraka intsony ireny fa rehefa avy miteraka izay vao hohanina ho an'ny lehilahy ihany koa hoe mihena fanafody rangahy izay tena maty ilay lataka dia inona ny antony androany ange lahy tsy maninona hohany foana mialohan'ny lelo tapaka lalandray mpilelena hoe lahy vao taitra hoe nanino lehilahy moa efa maty fianakaviana indray mianatra lay dia nampiaraka tarehy izany dia tena ohatran'ny fianakaviana indray mianatra ka izay zavatra rehetrarehetra misy fetra daholo ianao raha ohatra ka te hatoko ny tenanao dia aza miafina ao ambadika ilay fanafody zavatra tsara voaloha efa nisy ny kotrana kegelana ataoko iny ataovy ny kotrana kegelana iny no natoraly mampikoriana ny rà ary ny sakafo mbola averiko ihany fa mihina sakafo ara-dalàna vakio daholo iny na avy ilay sakafo tokony hohanina dia iny natoraly ary ela velona ange ialahy rehefa io mikotrana lava izany ihany koa dia izay mangasitraka tompoko.